tenenina akaikinao hoe faly mahitanao hoe androany sekoninona androany tain'andriamanitra manokana nytokantranonao miaramian'i Jesosy. Amen. Tadio tsara fa nytokantrano tsy voatery hoe olona efa mivady fa na olona mbola tsy manambady dia efa manana tokantrano. Ka raha ho an'olona izay mbola tsy manambady miandrasa tsara ny sazy amin'Andriamanitra aminao tehirizy tsara ny tenanao ahafahanao mahazo ny tena sazy amin'Andriamanitra. Amen. Dia lehibe manko rehefa miresaka hoe tokantrano dia entre mpivady foana zany hoe famille. Fa raha mbola célibataire ianao dia efa manana tokantranonao nefa mbola rery ka tehirizy tsara iny. Amen. Lorsika mbola hiaka hitsangana dia hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Sokafo ny vavanao aza mijerijeriny akaikinao fa misy zavatra androany ampahafantarin'Andriamanitra anao. Tenen'Andriamanitra hoe tena mangetaheta iza, tena mangetaheta an'izany fiainatokantrano tena miavaka izany tena tiako iova amin'ny fiainatokantranoko hoe ary tsy tiako very fotsiny izao fotoana androany izao fa tena nisy zavatra tena hoe voninahitran'Andriamanitra. Akapio masinao dia sangaty mivavaka ao amin'Ariverin'i Jesosy. Raha masina sanarina amin'Ariverin'i Jesosy mbola misaotra sy mankasitraka anao zay Jesosy raha toka mbola omenao opportunité indray ahafahanay mizara ny teninao anatin'ny école de la famille. Jesosy ianao koa raha rehefa namorona an'izao rehetra izao dia tena sarobidy aminao marina ny tokantrano. Satria ianao namorona zavatra rehetra tamin'ny teny fa ny tokantrano Jesosy dia tena niasa saina ianao volavolainao araky ny olona araky nao mihitsy ny olombelona satria tena pression anao ny tokantrano. Mangataka Jesosy ny onction an'ny famille androany hiasa tao fanatrehan'Andriamanitra mba tsy hofisaina maha-olombelona Jesosy tsy hevitsy intelligence no hitoriana ny teny fa tena hevitra avy aminao. Jesosy ampanginy ny tabatabanofo rehetra ary ny devoly mitondra fibarim-bariarana koa dia tsy ambiny zany anaramian'i Jesosy. Meo anay ny fifantohana feny Jesosy malalo azafaly fotsiny izay imieny tenin'Andriamanitra na mihainy révélation foka ny révélation zay azonay tonga fiainanay. Tehirizy fanamasina ny teny, tehirizy ny teny mba hafanay mijoro vavolombelona any mivelana hoe tena afy zany tokantrano kristianina zany. Ianao miteny fa mandehandeha anao mijery fohy foana amin'ny fiainanay ka matoko feno Jesosy fa harin'izao fampianarana izao tokantrano miavaka ny tokantrano tsirairay avy. Tokantrano tena modely ary be dia be mihitsy ary ny tena gaga hoe hafa kely mihitsy zany tokantrano ny kristianina zany ary betsaka koa ny anaraka anay tsirairay avy rehetra satria misy zavatra tsy hitany fa hitany amin'ny fiainanay tsirairay avy. Jesosy io ampianary izay, ianao mpampianatra tsara indrindra, ampianary izay mba hanana zany fiainatokantrano mahomby, ampianary ny lahy tena hitiany vavy, ampianary izay hanaiky ny principe tsy divin anatin'ny tokantrano fa tsy hanaraka ny principe amin'izao tontolo izao. Fantatray Jesosy ny fahombiazanay eo amin'ny fiainanay sy tokantranonay dia amin'ny fiankina amin'ny teninao sy ny fanarahana ny didinao. Ka mitenena aminay Jesosy amin'ny androany ity sokafo ny fonay fa mangetahitanao izay. Amin'ny anarana eran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana to. Aka tenin'Andriamanitra tsika hanomboantsika azy amin'ny Proverbe chapitre 18 verset 22. Oabolona toko fa 20 andiny fa 20. Androany sady mijoro vavolombelona fa tanteraka eto amin'ny fiainako io tenin'Andriamanitra io anaran'i Jesosy. Fakiko anaran'i Jesosy. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose et a obtenu une faveur du Seigneur. Amen. Amin'ny teny gasy, izay lehilahy mahazo vady izy dia mahazava-tsoa sady mahita sitraka amin'ny Jehovah. Amen. Tena hoe joro vavolombelona fantatsika tsara fa lahy mbola tsy nanambady efa pasteur nefa ozy miteny Andriamanitra hoe tsy tsara ozy raha lehilahy fa mandeha ozy izy hanamboatra vady sahaza azy. Tsara raha irery lehilahy fa andeha hanamboatra ozy izy vady sahaza azy. Ka mijoro vavolombelona aminao fa tanteraka atao anaty izay teny izay ary ty Proverbe chapitre 18 22 ty dia tanteraka hoe tena nahazo vady avy amin'Andriamanitra. Vavolombelona ilay satria Andriamanitra mihitsy ny teny hoe iza mpivadiko. Ary avy amin'ny alalan'ny pasteur Rodolphe moa satria pasteur Rodolphe manana fanomezam-pahasoavana amin'ny resaka tokantrano hoe rehefa misy zany hoe miteny aminy Jesosy hoe ianona ataoko mivady amin'ny ianona dia tonga dia mandray teny direct izy. Ary za rehefa nangataka vady misy hatramin'izay koa dia za tena izay mihitsy ny teneniko hoe volonté parfaite avy aminao Andriamanitra tiako tediavina. Iverina amin'izay volonté izay satria ao amin'Andriamanitra misy anankitelo misy principe anankitelo ao anatin'Andriamanitra. Misy natao hoe volonté parfaite. Io amin'ny zavatra rehetra misy volonté parfaite Andriamanitra mihitsy miteny hoe zao no tiako ho anao zao no tiako ho anao. Amen. Zay natao hoe parfaite. Resaka vady teo vangen'Andriamanitra pasteur Rodolphe dia ozy ho an'ny pasteur Onja ozy tia vehivavy tia nitaoko vadiny. Izy moa akizany Madagasikara misy VKL any izy dia vao nilatsaka zany tena dia gloire à Dieu satria tanteraka ilay plan'Andriamanitra. Amen.
volonté parfaite avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy miteny. Faharoa, misy natao hoe volonté agréable amin'Andriamanitra. Volonté an'Andriamanitra daholo ireo fa misy dintana dia izy. Volonté agréable amin'Andriamanitra ohatra samy efa kristianina lehilahy dia le vavy kosa amin'ny kristianina dia ohatrany hoe mba mety tsika anaty miaraka ohatra mifankahazo zany dia hoentina ampitompo le izy dia anontaniana amin'i Jesosy hoe mety ve dia mivalide moa n'Andriamanitra dia mety agréable zany le satria ao amin'Andriamanitra ihany. Taddio tsara fa parfaite agréable manaiky daholo Jesosy. Dia fahatelo farina misy ny volonté permissive zany hoe permetiavan'Andriamanitra ihany na dia tsy sitrapony ary. Dia rehefa maky tsika 1 Corinthiens 7 zay rehefa tsara fa momba mariage rehefa maky tsara reo amin'ny 1 Corinthiens chapitre 7 dia misy tena Andriamanitra miteny hoe misy olona izy tsy mino fa afaka manambady mino ihany izy fa manino voavonjyn'le mino dia tsy mino fa zao zay volonté zay tsy parfaite zay na agréable fa volonté permissive zany hoe ianao zany misisika hoe za Andriamanitra tsy maintsy vehivavy ihany tiako fa mba ikeo e dia ianao zany tena misisika amin'Andriamanitra nefa tsy volonté parfaite le izy dia manino misy fotoana Andriamanitra manaiky any satria no mifamindrapony fa tsy tena volonté avy aminy le izy. Dia za mitena aminareo rehefa mbola hoan'izay mbola tsy manambady alao mangataka tena volonté parfaite hafa ihany zany teny hoe tonga dia vady avy amin'Andriamanitra zany tovavomela aminao satria izy mbola vehivavy tsy hitako izy efa hitako ohatr'izao amin'ny internet fotsy fa mbola tsy nanatsaina mihitsy hoe ino vadiko indray androany fa 1 mois zay zay fampiresaka fa tonga dia feno point commun dia tena mihitsy hoe Jesosy nanindra an'le izy na zay tena gaga tena hoe gaga dia gaga tokoa hoe tena zavatra be dia be dia tena hoe tena gloire à Dieu zany tenenina akaikinao hoe rehefa Jesosy miteny hoe mety dia mety zay amen tena mety le izy tena mety le izy hoany hoavy ihany mbola itsovavombela any amin'ny Cyprien manaraka fa zay fotsiny teneniko aminareo hoe miandasa tsara volonté amin'Andriamanitra tena miandasa. Dia resaka kely fotsiny amile hoe volonté permissive satria be dia be ny olona voafitaka amin'io zavatra io tsy teny anaran'olona fa ny zavatra nitranga tao amin'ny SVTN lehilahy anankiray izy tena nisy vehivavy tena tiany dia tena midongoka tamin'i Jesosy hoe tena re ihany reny tena tiako vadina ny insiste be mihitsy zany izy nefa ny Jesosy tena tena hoe tsy io mihitsy ny vadinao tsy io mihitsy ny sazaonao nefa nisy tao anatiny tena c'est cette femme que je veux parce que je l'aime dia naninona tsy niova tamin'ny heviny izy dia nizirizirina ny ambandin'ilay vehivavy ihany. Jerevy tsara volonté permissive zany hoe noety natao amin'ny tompo ihany zany natao mariage à l'église eto zany teo anaty Andriamanitra fa tsy volonté an'Andriamanitra le izy dia ino azy nareo nitranga nandeha mariage dia nisaraka le izy dia nampanay be dia nijaly be mihitsy miara-namana tena mijaly be mihitsy satria naniny tsy nanaiky an'le volonté an'Andriamanitra ary rehefa nitenenina mihitsy hoe tsy io zany mivadiny se zaza manambady an'io fa izy mbola miinsiste hoe za io tiako mba valide eo anjo misy fotoana zany tsika ndraindray forcé an'Andriamanitra hoe tiranga Jesosy valide eo fa io mba tiako tenenina akekiny Andriamanitra tsy piasanao fa mba nanao obéissance parfaite rehefa miaraka amin'Andriamanitra amen. Zay zavatra iny na tsy amin'ny tokantrano fa na amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny fanompony manana tompoko obéissance parfaite amen. Zay rehefa tsara nke Abraham haitsika tsara ny tantaran'i Abraham tena tsy mahagaga mihitsy raha atao hoe ray mipina Abraham satria ozy Andriamanitra hoe mialanao Abraham amin'ny tany zay misy anao fa hoentiko any amin'ny tany zay omeko anao dia any Kanana. Zay rehefa tsara ny situation Abraham efa nanana ny habitude natao amin'ny tany zay misy azy efa 75 ans izy nanana ny ray aman-dreniny izy tao efa nanana ny kokon izy tao efa tena lona tao izy dia tampotampoka be tao maheno ny tenin'Andriamanitra izy miala tao Abraham fa tsy tiako hipetraka ao ntsony ianao fa any amin'ny tany hafa. Ao anaty Baiboly tompo tsisy miteny mihitsy hoe et Abraham eut un temps de réflexion pour dire que hoe miasa saina Abraham tena marina zany tenin'Andriamanitra zany fa alohany dinika mivoaka décision tsisy réflexion mihitsy Abraham fa vao niteny Andriamanitra hoe mialanao tao dia lasa izy lasa daholo hoentiny ny ankonany hoentiny ny aferiny dia lasa izy tany Kanana amen. Zay obéissance parfaite zay tompo angatao foana rehefa miaraka amin'Andriamanitra io aveliko foana tsy amin'ny sekoly tokantrano ihany fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tadio tsara fa misy ny obéissance parfaite fa misy ny obéissance partielle. Za mitena rehefa ny obéissance partielle tsy izy fa ny obéissance parfaite ny tena izy amen. Zay rehefa tsara tantaran'i Jonas haitsika tsara ny tantaran'i Jonas ozy Andriamanitra mahatsara Jonas hoe andalo izy hitoriany firizantsara any Ninive dia tsy nety Jonas tamin'ny voalohany fo sy Jonas hoe za andeha ho any Tarsisy fa za tsy hitora ho any Ninive fa reo olona manao ratsy reo inona koa no toriana firazantsara reo olona tsy mety miova mihitsy reo fa za tsy te ho any. Dia jerevy tsara ny parcours
parcours Jonas nandeha périple be dia be Jonas lasa nisy inona tao anatin'ny sambo lasa nisy tafiotra lasa nisy problème be dia be lasa manino lasa navalin'ny baleine mihitsy ary Jonas nohony désobéissance n'Andriamanitra jereny le fifarana ny farany izy reconnaître ihany Jonas hoe tena marina ihany ka ny manaiky an'Andriamanitra fa alao maniny alao miobéir azy dia jereo tsara obéissance partielle nataony Jonas fa au prix de quoi iny lasa miaritra zavatra be dia be tena mijaly mihitsy fa natsara azy kosa aloha ny obéir any kosa i Jonas rehefa avy hoe rehefa nitera am'izay Andriamanitra zany nakany nify dia nakany ihany izy ny Jonas zao no tiako teneniny tena zay ny tena hoe tsy tateraka ny obéissance ny Jonas satria tokony voateny Andriamanitra tamin'ny Jonas hoe mandehana no nify dia inona tokony valy ok tenenina kaikina rehefa miteny Andriamanitra hoe dia ok foana anaran'i Jesosy tsisy dinika hoe amen io zany ten'Andriamanitra tsy resaka débat efa averina foana hoe anao rodiniany zany teny zany Andriamanitra fa zay ohatrany tsy mampety ampiesiko zany a tenenina kaikina hoe tsisy resaka mampety ampiesiko teo na tsy mampety ampiesiko fa zay tenin'Andriamanitra dia masoa anao amen tanao satria indraindray tsika mbola misaina loatra mbola manana réflexion avery foana Abrahama tsy mba nanana Abrahama tsy mba manino tsy mba nihésité mihitsy izy raha vao teny Andriamanitra exemple faharoa ozy Andriamanitra manontany Abrahama atolo sacrifice ho any zanakao Isaka hientsana ange zany Abrahama efa tsy nanana zanaka efa 7 taona izy vao nanana zanaka amin'izay le zanaka raha efa tena tamin'ny fanterana men'Andriamanitra azy dia ozondray Andriamanitra hoe ho any ataoko sacrifice ho anao io fa ilaiko rehefa mamaky tsara tsika Abrahama tsisy ny teo mihitsy ny baiboly hoe dia nitomano ny Abrahama hoe na mba nangataka tamin'Andriamanitra mba tsy ny zanako natao sacrifice fa mba ondry tsisy an'izany ao anaty baiboly fa lasy Abrahama manino tonga dia miaraka amin'ny serviteur dia lasa izy tany montagne dia tonga dia manino efa vonona mihitsy izy miaraka amin'ny antsy dia manino obéir an'Andriamanitra tsy reny le toepo ny Abrahama tenenina akaikinao rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra hoe tsy mila ny sainao manakatra hoe ilaina fa ny fo manaiky ny fomba tsotra zay lazain'Andriamanitra amen zay zavatra hoe tena very foana ny fanatry Andriamanitra io tsisy hoe diniana aloha zany tenin'Andriamanitra any hoe mapety avy hoe zany na tena zay tena hoe tsy miady ampesiko hoe zany tsisy an'izany fa matoa Andriamanitra miteny zay efa fatany hoe mampity anao zay amen tenina quelque hoe obéissance parfaite hoe tantaran'ny Abrahama ihany misy taona Andriamanitra miteny hoe circoncision daholo izy ny lahy rehetra tsy tadidiko le verset fa misy an'izay amin'ny anaty Genesis ihany dia jerefy tsara fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe au moment même où Dieu a dit Abraham a obéi hitanao zay le obéissance parfaite au moment où Dieu a dit Abraham a fait tonga dia teo ny ao any nalainy daholo ny zanaka nisy ny lahy rehetra zay mbola i premier jour dia manino natao circoncision satria zay ny didin'Andriamanitra dia za mitenareo fa tsy mahagaga Abrahama raha olona tangina sy mahomby be teo amin'ny fiainana satria izy dia niobéir parfaitement n'Andriamanitra foana ka io rehefa mivavaka ianareo angatao foana zay obéissance parfaite zay tena marina zany misy ny obéissance partielle fa tsy tena obéissance zany fa ianao zany vao miteny Andriamanitra tokony dia manaiky fotsiny ianao nge aza miasa sainanao Andriamanitra ianao tsika mihevitra be mihitsy zao mapety aho dia ty riny tena zao fa Andriamanitra mafantatra mihoatra lavitra zay mapety anao amen resaka obéissance ihany tsika taditsika tsara Petera rehefa nanjono nisy taona Petera ny Saul be hoe tamin'i Jesosy zay ozy efa pêcheur professionnel ozy mihitsy tamin'i Jesosy zay nge Jesosy efa tena efa maty any zay tena resaka pêche ty efa 15 ans zay pêcheur efa fantatra hoe fa rehefa amin'izao olo zao tsy misy pêche nefa Jesosy miteny fotsiny hoe alatsony rahatry Petera dia tsy tena mbola bevavy zay zavatra zany aza bevavy rehefa miaraka amin'Andriamanitra sady misy école de ministère ihany ty fanaraka tsara maly rehefa misy directive topoko latsaka dia tonga dia atao voeny eo zay fombiazana sy succès amin'ny fiainanao amen dia mbola bevava be Petera Jesosy tsy misy trondro mihitsy zao fa zay efa nanao foana dia ony dia aveo nefany aveo ny obéir any zay ny obéir fa tsy total tsy parfaite fa partielle dia inona ny tranga ny obéir izy misy vokatra tenenina akaiky rehefa miobéir hoe dia tsy maintsy misy kosa vokatra aloha fa zao le izy mipêché poisson zareo fa nanino rovotra le filet hitandrao rehefa tsy tateraka zany obéissance anao dia misy fahasoavana very fa inona tinao hoe tianao tena feno fahasoavana amin'ny fiainanao sa le fahasoavana le pitsipitsiny za no tena le feno fahasoavana tiako ka manomboka izao miaraka Jesosy tena manana to tena obéissance parfaite rehefa miteny parfaite topoko azafady
rehefa misy miteny zao ohatra mpanompon'andriamanitra manome directive zay ny teneniko hoe sady misy école de ministère ihany rehefa miteny hoe zao ohatra sy taton'ny jaune zao atao fa zao dia tonga dia ataovy eo eo zavatra naomby tamin'ny fianatra zany dia zareko aminareo mbola tsy taterika amin'izay fa mangataka foana hoe mba obéissance partielle rehefa misy zavatra rehetra amen total obéissance totale amin'araberan'i Jesosy dia jereko tsara fa mbola nisy amin'ny épisode de pêche indray any amin'ny Jean 20 efa nazy lesina amin'izay Petera mbola nanjony andro reo niaraka tamin'i Jesosy dia ozy amin'izay Jesosy hoe alatsoany araka tsy niezite ntsony Petera mbola be discussion be hoe Jesosy zay mbola efa tsisy oy poisson mihitsy amin'izao olo zao fa tsy marina zany teninao zany fa inona tonga dia nataon'ny Petera nalainy ny araka na tsipy ny araka dia naninona nahasotromba izy 153 poisson miazana izay mihitsy ny précisé anaty baiboly fa tsisy rovitra mihitsy ny filena dia raha iaraka amen satria obéissance parfaite nataon'ny Petera lasa nahazo lesana Petera tamin'ilay période vaovao tenenina akaikinao hoe miaraka amin'Andriamanitra hoe dia fianarana foana amen ozy ny amin'ny Facebook iny hoe mianara amiko ka nandray izy terantsina ohatrandray tsy milamina kely ndraindray fa mila mianatsika miaraka amin'i Jesosy mila mianara satria tsika disciple mila atao mianatra tsara amen atao mpianatra izy ny firenena rehetra amen dia miverina amin'izay amina miresaka hoe tokantrano iza namorona tokantrano Andriamanitra tompony namorona tokantrano tamin'izavavaka teo dia raha hainareo tsara hoe Andriamanitra tamin'ny namorona an'izao rehetra zao tamin'ny alalan'ny parole daholo ozy hoe misy tany misy masoandro misy zavaboary misy rehetra rehetra fa zao ny olombelona tompoko tsy nataon'Andriamanitra an'izay hoe misy oatra fotsiny fa nanino ny asa saina sy niketrika mihitsy Andriamanitra hoe ahoana ary mba hamoronako olombelona zany hoe ny seul démené mihitsy Andriamanitra zany hoe moyen hafa mihitsy nampiasainy namoronana ny tokantrano satria samy biby amin'ny tokantrano amen Andriamanitra tompoko ny origine ny tokantrano hitantsika tsara zany ao amin'ny Genèse chapitre 2 ka zao ho antsika kristianina raha tianao omby ny fiaina tokantranonao aza mitetateta mihitsy anaraka principe an'izao tontolo zao azonareo tsara zay be dia be manko ny kristianina milaza mivavaka fa tsy manaraka mihitsy ny principe an'Andriamanitra dia aveo izy gaga hoe tsy mandeha fiaina tokantranoko satria izy mihitsy tsy nanakina ninona ny fiain'Andriamanitolo teo amin'ny volonté de Dieu miteny an'izany satria be dia be ny kristianina milaza mino Andriamanitra nefa be dia be zao misy miara-mipetraka tsy manam-padekory fiaina zany tsy misy vita misy koa miaotra hoe vita soratra any mairie dia fizesana mariage fa ngahy tsy misy dikany amin'Andriamanitra bien sûr mila manao anay tsika satria lalàna amin'ny société tsika mila miaina amin'ny société mila manaraka an'izay koa satria reconnu en tant que hoe eo amina état fa sady tsy reconnu zany tompoko eo anatrian'Andriamanitra hoentina mitompo vao tena validé mariage ka nareo raha mbola mahafantatr'olo za tena miteny misy raha kristianina izy re mbola mipetrapetraka miaraka eny fa tsy manambady tonga dia teny hoe tsy volonté de Dieu zao tena marina zany raha kristianina izy olona tsy mahafantatra aloha bien sûr tsy mahafantatra izy fa raha olona milaza hoe mivavaka nefa miara-mipetraka sady mbola tsy vita ininona akory tonga dia teneny bien sûr ianao sy tserina aminy fa tena mpahendrena mila teneny akekeo tsika mila mandeha amin'ny famarinana hoe amen ny ten'Andriamanitra zany tsy hoe zay mapetipety aniko ihany raisiko fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia raisy foana fa mahasoanao zay amen ka zao aza manaraka amin'ny principe an'izao tontolo zao be dia be zao na amin'izao tontolo zao misy hoe pax inona ny dika zany pax ny pax dia ny olona ny ray tsy manambady zany fa zareo miteny ohatra manambady fa tena pervertisen'ny olona mihitsy ohatra ny mot mariage miray izy satria manino misy intérêt amin'ny resaka impôt hoe tsy andolola be izy fa hoe voatra miaraka fotsiny zany zay dia miara-mipetraka ao anaty trano fa tsy riaindraky to zany ao antsy-Andriamanitra dia monsieur paxé zay dia zany tena rehefa misy kristianina be dia be monsieur paxé nefa izy miteny hoe za mila an'Andriamanitra za mivavaka za zanak'Andriamanitra dia ahoana ary moa manahino le Andriamanitra manahino Andriamanitra rehefa miteny an'izany hoe le zanako izy tsy mba manaraka nefa nefa omeko zao manino omeko zao ny lalina zay tokony any dia zay tena hita hoe raha ho antsika kristianina ho an'izay mbola tsy manambady tena za manaraty ny tompo tena loi divin raha sy tahivita aloha zay amen jereo tsara fa Andriamanitra tezitra tamin'ny zanak'Israely rehefa ray izy reo tamin'ny vehivavy Kananita tena alan'Andriamanitra ary be dia be zany ary eo zanak'Israely ao dia tena rebelle foana zay ny anarantsika maly rebelle foana dia jereo nge zavatra mitrangy rehefa nanao zay tia ny zanak'Israely mitehany fahavalo foana ny tenan'izy ireo ny famille détruisé ny Philistine détruisé ny Kananita dia aveo zareo tomany amin'Andriamanitra fa maninona ary zay ny abandonné anao Andriamanitra
teneny akaikinao tsy andriamanitra miabandone hoe fa tsy afaka micautionné anao izy rehefa tsy mandeha amin'ny sitrapon'andriamanitra ianao hoe amen zay koa andriamanitra tsy afaka icautionné izany mihitsy anao rehefa ianao mizirizily foana amin'ny zavatra izay tianao tadio tsara izay zavatra zay fa tena mamay mihitsy ny zanak'Israely rehefa nanino rehefa nakavady tsy tao amin'ino tsy tao hoe tsy tao anatin'ny volonté de Dieu fa hoe nakavehivavy tena ivelany dia manino amin'ny famindrampon'andriamanitra moa dia niraisiny foana zanak'Israely hoe tena tia indray dia ino nahariny indray fa tena tsy volonté de Dieu izy hitanao jereo tsara ny fananarany Abrahama tamin'ny serviteurny hoe aza maka zanaka ozy izy hafa aza tsy anaty bergerie dia nasainy midemeny mihitsy le serviteur hoe andehanao sy maka any amin'ny labana fa any misy vehivavy any vady ho anaina ao izy ho any zanaka Izaka zay zao ny anarantsika maro zay zavatra zay zay zao principe divin zay ka ho an'izay mbola tsy manambady tompoko za tena miteny anaran'elin Jesosy ary ho averiny foana zay zavatra amin'ny sekoly tokantrano raha mbola izy foana sekoly tokantrano raha tsy tahita loza ianao aza makavady olona tsy pino zany tena mariny zany fa tena mifofotra ianao tsy tena zany be dia be ny exemple zany tena mifofotra ianao hoe makavady tsy pino zany fa mba ao amin'Andriamanitra ihany amen mba makavady ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra efa nianarantsika foana iny fa ianao mino le olona ray tsy mino ozy ny ten'Andriamanitra tsisy afaka minompotompo rozy fa raha soany ray tiany soany ray alana ianao nirainao Andriamanitra le olona tsy man'Andriamanitra satana ray dia imagine nareo manambady dia zao foana conflit foana natokantrano satria tsy mitovy vision tsy mitovy zavatra fijery dia ianao hoe mieritreritra hoe fa tena irindra be ny tokantranonao miaraka amin'ny olona tsy pino ianao hoe tsy possible mihitsy zany tsena tsy possible mihitsy ka zao ho anareo tsika izay mahafantatra miandasa tsara dia mangatafady amin'Andriamanitra amen ten'Andriamanitra ny teny hoe zay mangataka ozy dia manino dia omena amen verina foana amin'ny obéissance parfaite dia sady mbola mitsofa avombelona ihany tena iny akaikinao hoe sofianatra hoe sofianatra tena an'izay manko satria tsy eto zany izy fa mitsofa avombelona anaty plasin'le vehivavy zany fa zao ny vavaka nataony tamin'ireo nangady izy zay ny tena hoe tena sofianatra mariage ny pasteur Tommy tamin'ny à 10 ans dia tena hoe tena gloire de Dieu misy tena mariage christiane tena miavaka zany hoe tena mbola atao weekend zany mbola tsisy mariage tahaka zanendrareo mihitsy hoe tena fiderana tena fanatrian'Andriamanitra ray manontolo tsisy alcool mihitsy toroteny tena plein dia tamin'izany efa vita zany le mariage dia nalaza be tao amin'ny weekend hoe tena nafinaritra be ozy ny mariage ny pasteur Tommy efa zareo mbola tsy pasteur fa tateorina zany lasa nisy éco tao mipiarana amin'ny rehetra dia rehefa mampianatra ny pasteur Jao zany ny ankizy pasteur Jao mitondra ny école de ministère ho an'ny jeune dia misy koa ozy sekoly tokantrano io izy pasteur Jao zany tafampianarana hoe nareo aloha zao mianara tsara aza maika manambady fampetraon'Andriamanitra tsara mividy anareo fa ho avy fotoana hoe men'Andriamanitra anareo zany vady zay fotsiny zany fampianarana tsotra hoe miandasy tsara fotsiny zany dia hoe aza maimaika fantany tsara fotsiny fianarana izy tamin'izany mbola 15 ans dia zay tena ekonareo hoe tena vavolombelona izy satria vao nandray an'le teny izy tonga dia nametraka vina tao anatiny ozy izy hoe fantatry ny sitrapon'Andriamanitra dia za koa izy te hanana exemple ohatrany hoe satria ny zareo zany metimety mbola tsisy mahafantatra ny vavolombelona fa zareo koa tsy mifankafantatra mihitsy fa Jesosy mihitsy koa ny tena hoe taty indrindra pasteur Tommy vadany taty indrindra taty à France pasteur Tommy tany Madagasikara mbola tsy mifankafantatra mihitsy fa rehefa Jesosy zany napray zay vao nanomboka ny relation dia nahaliana azy be zay vavolombelona zay hoe niako izy izy tiako drako mba fiainako hoe tena Jesosy mihitsy miteny parfaitement hoe izy ny vady dia tonga dia vao nahina le fampianarana izy dia tonga dia nametraka vision Jesosy za tsy helikeliko zany za tsy hoe andeha gauche à droite fa fantatro fa zay olona teneninao ho any amin'ny fotoanany tsy fantatra hoe dans 10 ans dans 20 ans dia tonga dia mikeko fotsiny zay zavatra zay zeringa le toe-po zay ny teneko hoe fanatrean'Andriamanitra mila mifantika tsika fa misy teny dray latsaka fandranaitsika ny variana dia tsy mahazo fa raisiny izy fa mahasoanao dia jereko tsara le vavaka za ozy tsy helikeliko fa za tena anaraka anao ray manontolo fa zay ny vinako dia zao koa le izy za koa izy ataovy dia zay koa mivavaka nataony hoe ataovy miandry anaty tsara ao le vady koa izy aza atao mihelikeliko koa dia aza atao baribary fa ataovy miandry anaty tsara ao fa tena tanteraka ilay satria tena zay mihitsy koa ilay izy amen fantiko tena hoe rehefa misy zavatra dia mametrary vision foana fa zay mahatratra amin'ny farany
mahazava-tson'andriamanitra mahatsika ny teny hoe tsy misy resaka andrina zany misy ny teny gasy ny teny hoe zay mahatatra farany dia mahazo vadinandriny tsy izy zany tsisy vadinanjiny zany fa vady avy amin'andriamanitra tena hoe zay mahatatra ny farany dia mahazo vady avy amin'andriamanitra amen tsisy vadinandriny zany tsisy resaka ran de hoe za vary amin'ny tanakandaravalina zay tena mitream-poronena dia zay zany tsy vady raha tsy zany nao tsisy azy zany mivadinao ateo amin'ny royaume amen da amin'ny royaume mavadinao satria ao mafantatra dia mivavaka mivena amin'ilay vavaka mametra foana tompo vision mametra foana fa andriamanitra tompo mahita ny ao amin'ny fonao fantana hoe inona mapety anao a dia aza hierikerika aza mandeha gauche à droite fa amin'ny fotoana sy takatra ny saina dia ho azonao io amen fa mila mana persévérance kosa aloha tsika amen persévérance en entendant la volonté de Dieu amen kenao tompo a tenena ngeky no andriamanitra ke mahita ny kanao e aza tia hoe za angamba dia tena din'andriamanitra tsisy an'izany din'andriamanitra zany dia nao ndraindray no ny fahafantarin'andriamanitra matona mitenen'izany hoe manadiny fa izy tsy mba manadiny zany ao izy ny ten'andriamanitra mbay mandeha zay afaka mirariny zanany fa zaho tsy mba aliko zany ny zanako zay tiako izy ny ten'andriamanitra amen ka savidy amin'andriamanitra ianao tompo za tena mampahelo azay mbola tsy manambady a na zay mbola hoe hiditra am'zanytokantrano zany mianasa tompo fa misy sazy ao anao anaran'i jesosy amen maneke fotsiny maneke mijoro tsara ho sitrapon'andriamanitra apetrao anatinao sady le vision tenena akenao tsara manavina hoe dia angatao amin'andriamanitra tsara aloha hoe otriny ahoana zao kosa aloha spirituel foana apetraka amiloha zay kosa aloha tena important be mety pourquoi sy be détente be fa za mitenanao fa rehefa tsy ao spirituel mety bisobiso joli be amin'ny voalohany fa rehefa tena tonga fiainatokantrano amin'izay rehefa tsy mifanaraka tonga dia mauvais foana io fa tena tonga dia apetrao foana aloha miara-panahy angatao olona tena matahotra an'andriamanitra olona tena efa amin'ny royaume olona tena efa mandroso amin'ny sitrapon'andriamanitra zay aloha critère voalohany apetraka voalohany indrindra za tsy miteny hoe za mametraka vision physique ka tiana indrindra zao avy mametraka vision physique possible zany fa aza atao zany foana ny sakana hoe tsy maintsy ohatr' zao fotsifotsy na lavalava na temanikeo hoe manikeo kozy fa tena spirituel aloha apetraka amen satria ao izy ny ten'andriamanitra les choses visibles ozy sans passagère tia nofonao ty tsy maintsy miantitra io na tianao na tsy tianao oui tsy maintsy miantitra io karaha ianao zany raha manakina amin'ny fizika ohatra hoe iny fizika be iny ihany nivadinao an'le olona ka mandeha fotoana ka zay tiako tenena mandeha fotoana ka matanytapoka niovatapoka taloha le vatinao dia tsy ny amin'ilay fahitanao azy tamin'ny voalohany intsonina dia hoany mbola ty ihany ve anao mbola indramantany mbola ty ihany ve anao satria anao miankina be tamin'le botiany be nanao maquillage be sy le accoutlement le tena le hoe tena le inona le tena jojopila be miankina tamin'iny ianao dia zay teneko aminao hoe io physique io tsy maintsy miovy io tôt ou tard zany akoa tsy midika koa tsy mikarakara tena na lana vady tsy maintsy mikarakara tena tsara fa aza miankina tomboka amin'ny physique tena marina zany misy mpifatary tsara miara-panahy voalohany indrindra hoe tena mifanaraka amin'andriamanitra tena efa manaraka an'andriamanitra ve iny oleny tena efa amin'andriamanitra ve iny fa za mitena anao fa rehefa efa tafatoeky zany bien sûr tsy maintsy mizavatra ianarana foana totokantrano misy découverte fa ny base aloha dia spirituel tenenina akeny hoe base hoe spirituel amen psaume 127 psaume 127 verset 1 efa haitsika tsara io verset valable ho an'ny zavatra rehetra fa ary atsika mitokantrano psaume 127 verset 1 Psaume 127, verset 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. PDB, zany afaka bâtir la maison. Za mitenao fa raha tsy avava amin'andriamanitra io en vain. Dika zany en vain io tsisy zavatra mandeha amin'olo. Tu as beau faire beaucoup de choses fa tsisy zavatra mandeha amin'olo io raha tsy andriamanitra fototra io satria manino andriamanitra mihitsy miala logime ny tokantrano. Zay no mampatonga ny tokantrano zao tontolo zao tokoa mikorotana be dia be satria tsy mametraka an'andriamanitra izy. Raha vao misy zavatra tsy mety kely raha vao tsy mitovy hevitra kely dia misaraka dia manao divorce satria tsy miankina amin'ny principe divin. Tadio tsara fa
iza moa tsika ianao hoe raha Andriamanitra namorona atsika fatany mampety atsika fantatro hoe inona no avintsika inona ny zavatra sady efa tsara ho antsika any amin'ny afy ka tsika hoe itetateta indray hiala vola tety hoe Andriamanitra zao no tena mampety ihany hoe tsy milanao zany fa io zay tiako ihany hoe zay mahafalifaly misy ira zany hoe zay mahafalifaly misy fa itseko io na tiako ira taloha zay tena inaka koa aza miraira n'izany io zany tso nefa tsisy an'izany tsisy zay mahafalifaly ianao hoe amen misy olona tena miraira zava-pona tena inaka koa mila mitarina koa rehefa mianira tena mila mitarina miparolana iny fa misy ira tsy valabina mihitsy tsisy an'izany hoe samy manao zay mahafalifaly ny folo zany tena inaka koa tsisy zay mampety anao hoe mitsara fa zay mampety any Andriamanitra satria izy namorona anao amen ary zay valabina zany amin'ny zava-beta tsy amitokantrano ihany tena zay da tena mbola mitenanareo ianao tsy nantena zay tiako ihany hoe za tena tsy mampety ahy zany Andriamanitra zany zay tiako za efa lehibe efa indépendant araka ny analyse koa dia ry mampety ahy non tompo tsy zay tianao tompo fa zay tian'Andriamanitra amen fa rehefa manao an'izay anao za miteny anao fa ny tana mahen'Andriamanitra dia araka aminao foana nara-maherin' Jesosy miverina foana amin'ny resaka vady hoe fangatahana vady zany raha tsy very foana tena tena be dia be le avondrena raha tsy tia hita loza tompo aza maka vady mihitsy ao velany berizolizy avelany ao sitrapon'Andriamanitra zany tena rehefa tena mifofotra mihitsy mandao toute la vie na hoe vola aritra satria tsy fahazo tsy fankazo mihitsy nareo misy zavatra tsy mitombo eo misy non seulement toetra fa vision ny fomba fijery to contraire daholo nefa ozy ny ten'Andriamanitra hoe lota faradana fa tsy mifanaiky tsisy fanekena mety mifanaiky physiquement fa ny spirituel tsy ao mihitsy dia manino potika sy ravana izy ka betrao mivina ho an'izay manambady dia mandrasa tsara tompoka angaran'i Jesosy mandrasa le tena saza fa amin'Andriamanitra ho an'izay mangataka vady any ao anaty amin'ny jeunesse tonga dia anao tena direct ao amin'ny Andriamanitra tsisy azany sipasipa zany hoe ndehanao sipa aloha fa mandra-patonga le tena izy dia andramandramako daholo ny olona rehetra dia adama tompoka ao anaty edena tsy misy hoe mijerijery vehivavy hafa hoe adama zay vao tena tonga le eva fa maniny eva natolotra ho an'ny adama zay ny principe amin'ny mariage ho an'ny lehilahy zany tsy mila manao sipo zany ianao fa miandry mivady natolotra ho an'Andriamanitra amen Andriamanitra mihitsy nitonga ny eva teo amin'ny adama eva tsy nitady fa natolotra adama tsy nitaditady tao anaty edena fa maniny miandry izy ny volonté avy amin'Andriamanitra zay zavatra hoe tompoka tena tsy tsara ny kristiana zay fa mila ampianarina mihitsy ary mila verina foana miandrasa ny sitrapon'Andriamanitra namany adana tao anaty edena loha sy orsy fa mbola tsisy hoe vavy zany fa niandry izy le eva zay natolotr'Andriamanitra azy zao zany tonga dia directe be ianao za mitetetika anao siva zany na kristiana fa tsy volonté de Dieu zany tena tsisy zao tontolo zao mitena an'izany hoe anao aloha hita dia raha mifakara tsara mitoetra dia ianao rosa mariazy tsisy amin'izany amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatra zay mahazosaza anao rehefa izy zany tena ino mety dia mety zay amen fa manekenao zay principe zay raha taitianao izy fahombiazana izy sotogatranonao avy anaraben'i Jesosy amen manaraha principe an'Andriamanitra natsika manaraha tsika principe raha tena mazy tsika hoe tena zanak'Andriamanitra misy fotoana tsika miteny hoe alleluia tsara anao Andriamanitra tiako ianao fa misy fotoana tsika rehefa misy zavatra anankiray tenen'Andriamanitra misy fotoana tsika tsy tanterahantsika le satria manino tsy mifanaraka zay amin'le saintsika le izy satria tsika ao anaty eo manana hevitra be hafa mihitsy nefa izy tena hevitra contraire manle volonté de Dieu nefa ao nosy ny ten'Andriamanitra ny fievitra ozy manino tsy fievitra anao ka zay ny teny ako ianao aza miady amin'Andriamanitra zany ianao jerevy tsara foana tantarany Jonasy aza miady amin'Andriamanitra zany ianao fa raiso tsara sitrapon'Andriamanitra ary ao zay didin'Andriamanitra fa mampety anao zany anara-miady Jesosy ao tsara tsika tenena kevinao ao tsara venao hoe dia valio izy verina ihany amin'ny resaka hoe fangatahana vady ho an'ny vehivavy surtout hoe tsy hoe lehilahy ohatrany hoe lehilahy manan-karena be anao lehilahy manana mbola be na lehilahy ohatra hoe manana katikatira be dia iny ny tena tiako vady sa tena enjana be iny bandiny tena be saosy be iny fa tena iny zany nametrahako ny vision zany tena reo fa mikatikatira mety vaky pneu mety potitra re mety lova zao reny zavatra mandalo daholo tompony matériel tenena akaiky hoe matériel zavatra mandalo tenena akaiky hoe matériel zavatra mandalo ka iny ary mety de jour l'autre tsy manana tôbila tsy ohatra hoe ruiné tsy hoe maniry zany fa tsisy nina tsony le vady dia anao hoe mbola tia le vady asa hoe
hiala amin'izay afa tsy mampety amin'ntsony ty torontara tompoko ianao aza mieritreritra miala zany koa rehefa anaty royaume tsisy an'izany hoe miala zany satria hoe tsy tiako fa rehefa misongagena dia hatramin'ny farany anaran'i Jesosy amen ka dia mialoha dia apetrao tsara ny vision apetrao tsara hoe za Andriamanitra efa nanompo tena anao ny fianakiray manontolo efa anao ka manaraka azy tianao rehetra ka zao tsy critère physique tsy critère financier tsy critère zany tsy tena spirituel ny voalohany indrindra zany ak'Andriamanitra izy mino izy zay voalohany indrindra dia hoentina amin'Andriamanitra viena tokeo amin'le volonté parfaite sy le volonté agréable misy fotoana Jesosy tsy voatery miteny koa hoe ohatran'ny anay izy tena niteny sy ohatran'ny pasteur Tony hoe retsy tiako hivady tena direct mihitsy izy amin'ny feona miteny ta pasteur Rodolphe fa zany koa tsy midika hoe raha tsy hiteny ohatr'izay koa izy dia tsy mety zany fa misy ny volonté agréable zany hoe hoentinao ho amin'i Jesosy le fa tsy maintsy mino aloha hoentinao amin'i Jesosy le cas hoe le lehilahy mino dia le vavy mino atao amin'ny week-end zao be dia be koa ny ohatran'izay volonté agréable hoe le vehivavy sy lehilahy zany ohatra efa samy ao mitombo efa anaty bergerie dia mba misapresie zany zareo hoe sapresie zany zareo sapresie ohatra hoe mifankahazo dia angatarina amin'i Jesosy amin'izay hoe mety ve Jesosy raha tena ambady dia hozy Jesosy hoe ok dia manino dia mivalidena le izy zay zao volonté agréable n'Andriamanitra eken'Andriamanitra koa le izy fa zay tiako tena hoe raha tsy hoe parfaite koa zany dia hoe ianay zany pasteur tsy parfaite fa agréable tian'Andriamanitra avao satria nanaiky sitrapon'Andriamanitra ianao fa raha tia ametraka vida tenena akaiky hoe misy degré foana amin'ny royaume hoe misy degré foana fa raha hoan'izay tena hoe tena ametraka vida hoe tena amina vida tena hoe tena parfait tonga dideny zao dia apetrao le vida dia za koa mahavariana fa mitondra mivavaka vehivavy dia zao koa mivavaka hoe vehivavy mbola tsy nalala lehilahy zay mihitsy tonga dia niteny dia tateraka koa le izy anaran'i Jesosy satria tena tiako pure tena hoe tena totale mihitsy zany satria tiako hoe samy découverte zany zay hoe tena hoe ahoana mihitsy zany hoe couple chrétien hoe Jesosy za mihitsy mitena zay dia tena mihitsy matoko mihitsy fa mbola le gaga moa nataon'Andriamanitra fa dia voninahitra n'Andriamanitra n'izay mbola ho ataony fa entina mivavaka tsara fotsiny zany ny amin'ny zavatra rehetra fa zao koa dia misaotra anareo satria fantatro fa mitondra mivavaka koa nareo marina zany satria fa mivavaka anareo koa zao zavatra eo dia soarina tompo anetatsika tsiraray avy azy eo mbola tsy manavady koa dia manonona fa tsy maintsy mahazo njara aminao nareo anaran'i Jesosy ary tena volonté parfaite amen satria tiako koa nareo hiainan'izay zavatra izay ary fantatro hoe rehefa Andriamanitra miteny fantatro fa tena misosiny tena kanao mbola tsy mifankafantatra mbola tsy mifankahita len zao toy zao tsy maintsy hoe sampy découvrir aloha ndao aloha hiaraka fa tsisy an'izany vo un mois zao zany resaka un mois pile poil mihitsy fa tena an'izay migaga mihitsy rehefa miresaka hoe ohatran'ny olona efa mifankahita efa folo taona nefa vo un mois no tenena hoe nareo invady zany hoe Andriamanitra zany efa mahita le zavatra aloha hoe matoa hianina presque mianina dia mafantatra hoe misy zavatra concordant misy zavatra mety ao misy toetra mety ao misy zavatra vision mitovy ao misy vina mitovy amen avery-poana ao tokantrano zay mbola tsy maintsy mianatra be dia be ny zavatra inara fa tsy tonga koa dia hoe parfait be dia tena hoe jojopile dia rehefa akaikinao tokantrano hoe fianarana foana koa fa misy base kosa aloha misy base efa tsara zay ny important misy base ny fiaingana zany zay ny tena le psaume 127 tao hoe mba apetrao amin'Andriamanitra ozy ninona base fa avy eo rehefa zay fototra efanao tsara manaraka daholo ny zavatra rehetra amen ka zao zany toetra tsara nareo hoan'izay mbola tsy manambady dia maniky mandrasa fa misy anjara voately ianao koa zany aza mierikerika gauche à droite satria mantsy zao koa anatin'ny royaume koa ndraindray na dia efa hoe mafankasitrapon'Andriamanitra ndraindray dia rehefa tena pressenao ny tanambady dia lasa mierikerika gauche à droite nefa n'izay zavatra hoe tsy tian'Andriamanitra mihitsy satria manjary hoe ianao tokony hafatitra le volonté de Dieu indray manino mandany le volonté de Dieu dia zay mahatonga amin'ny Paul indray tena hoe ao aminareo Korintiana ozy izy misy zavatra tsy fanao mihitsy na le jetrisa dia manino hita aminareo izy satria misy ozy misy olona ohatrany hoe manambady ny vadiny papany mba moins corintien misy an'izany misy zavatra tena blasphème mihitsy zany ataony nefa zavatra hoe tokony malala volonté de Dieu satria manino efa tsy miambina tsy manino tsy malaza hoe mivavaka fa zay hoe mivavaka fotsiny fa tsy tena manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka raha anao na tena disciple de Christ zay moa ny atsika tsika disciple zany manaraka tsy prie anjerazay ny maître ekeo daholo tompo zay tenen'Andriamanitra anao fa mapety anao zany amen mapety anao zany mety tsy anany mety tsy mbola voalohany anao mety hoe tena zamana ve Andriamanitra fa rehefa mandeha anao tsy kelikely hitanao many hoe aika izao matoa anao Andriamanitra ny tena izao dia tena zay tokoa kay le izy
satria maninona aonao sy tamin'ny Jérémia nohony ianao mbola tany kibon'ireny ao sisy dia amin'iny dia efa fantatra ianao Andriamanitra nge efa mahafantatra ny hoavitsika eny manontolo e fantana hoe inona nataontsika fantana hoe zao ny personnalité anao fantana hoe zao ny personnalité an'ilay olona fantana hoe zao tiako rao mifampiray efa fantany daholo fa tsika indraindray indraindray tsika bloqué amin'ilay zavatra fizika eo dia hoe le tena zany marina ve dia laha iny tsika indraindray lasa mihoatra fa rehefa Andriamanitra ny tompo miteny tahaka ny Abraham dia lana mandeha fotsiny fa ombadik'izay obéissance zay misy ny vokatra parfait amen ao anatin'ny obéissance parfaite misy foana vokatra parfaite amen ka tsy haiko hoe inona vokatra tianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe tahiazo vokatra partiel sa tena parfaite za kosa aloha tena parfaite tsy tiako laraka amin'ny fahasamina tena tiako feraka amin'ny fiainako dia mivavaka foana mba zay volonté parfaite de Dieu zay amin'ny zavatra zay ataoko rehetra mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy amen dia amin'izay ana resaka tokantrano be dia be zao ny amin'izao tontolo zao principe zao tontolo zao ohatra amin'ny lasin'ny vavy hoe égalité homme femme zany zao iandraindray vehivavy tsy manaiky nisy raha tsy mitovy zoan'ny lehilahy zay rehefa zany principe an'le monde hoe salaire-ny lehilahy le ambony be foana hatramin'izay fa mba atao égale zany amin'izao femme dia andao koa mba atao mitovy ny karama dia tsy any amin'ny karama ihany fa amin'ny zavatra be dia be amin'ny droit ny principe an'Andriamanitra nefa efa haitsika tsara hoe lahy lohan'ny vavy amen teneniny akaiky hoe tsy hoe lehilahy nanao an'io lalàna io hoe vavy ianao dia anjakako fa zay ny tiako Andriamanitra tompony nanao ny principe hoe lahy lohan'ny vavy amen zay tsisy dikevitra zavatra zay Andriamanitra nametraka ny principe io ka zay tsy maintsy miainga amin'izay foana raha tianao tokantranao omby lahy tsy maintsy lohan'ny vavy foana dia zay no madiso zao tontolo zao hoe égalité homme femme zany tsy sitrapon'Andriamanitra zany raha misy kristianina mbola miteniteny zany hoe égalité amin'izao zao ny vanim-potoana ozy izy hoe efa mandroso ny société efa tsisy an'izany tsony hoe vehivavy malina zany teneny hoe tsy izany sitrapon'Andriamanitra hoe fa lahy tsy maintsy lohan'ny vavy foana lahy alohan'ny vavy zany akory tsy midika hoe esclave ny vavy fa dia haitsika tsara ny principe an'Andriamanitra hoe ny vehivavy dia aide semblable ho an'ny lahy tadio tsara fa tamin'Andriamanitra namorona ny Adama tao Edena nisy mission napetraka Andriamanitra tao amin'ny Edena hoe cultiver izy sy garder tsara n'ino ny jardin dia anozy koa Andriamanitra tany namorona ny olona hoe andalo izy ataovy taranaka atao feno taranaka reo zao tontolo zao iny taranaka iny tsy hoe hiteraka fotsiny dia zaza be dia be fa taranaka tena hoe tena kristianina tena fenona zao tontolo zao dia tsara tsara fa tsy Andriamanitra rery meny tsy Adama rery meny Andriamanitra zay mission zay fa ny créany evy izy zany hoe tsy tafavoaka mihitsy koa zany Adama raha tsy misy fanampiany evo zay no tonga hoe ny vehivavy aide semblable izy amin'ny teny frantsay na hoe complémentaire amin'ny lehilahy ka nindray manko lehilahy koa ndray miteny hoe zany lohany dia ndray izy mananjakanjaka be eo tokantrano dia tsy maintsy miobehir anao ry vehivavy na tsy maintsy zao anao tsy any mihitsy le izy fa ianao no mila mity mivalinao voalohany indrindra tahaka ny Kristy tia ny fiangonana dia maninona rehefa mitrehitra amin'ny sitraponao koa Andriamanitra koa anao na lehilahy dia le vehivavy koa mora manaiko azy fa zao aloha lahy tsy maintsy lohan'ny vavy foana amen zay zavatra zay mila haitsika tsara zay ho an'ny vehivavy tia tena problème natokantrano be dia be mihitsy ozy ny tena Andriamanitra mazava be koa aveana foana ho anareo vehivavy manakena anao ny lehilahy problème natokantrano be dia be eny na dia kristianina ary ny vehivavy tsy manaiky lehilahy mihitsy anaty royaume mbola misy zany tompoko ny vehivavy hoe tainao zay saim-patany foana tsy ikeny mihitsy hoe anaiky an'le vadiny zany nefa ny ten'Andriamanitra averiko foana hoe ho anareo vehivavy manaikeny lahy averiko foana hoe tsy lehilahy nanao ny principe io tsy lehilahy ny tay hoe anjaka amin'ny vehivavy dia izy nanoratra an'io hoe vehivavy za tsy maintsy manino manjaka aminao fa Andriamanitra ny tena an'io tompoko ho an'ny vehivavy zany manaiky foana amin'ny vadinareo amen raha mbola sekoly tokantrano koa zay zavatra tsy maintsy principe averina foana teneniny akaiky hoe tsy zay mapety anao io fa zay mapety an'Andriamanitra tokony atao zao ny zavatra tokony atao raha vao fantatra fa tsy tay anaiky ianao dia zao ny zavatra atao ndana tonga dia mivavah dia angatao Andriamanitra hoe ataovy manaiky a Jesosy zay fotsiny le izy fa ataovy manaiky a Jesosy tsika zany raha tia omby mila milena amin'ny principe divin io zavatra tsy misy fotoana tsika miteny tena sarotra koa ndraindray miaraka amin'Andriamanitra direo koa ile difficile tena tsy difficile toko miaraka amin'Andriamanitra lalàna principe fa mibena anaty baiboly fa tsika mihitsy rehefa tsy te hanaraka le izy mahita loso tsika ndraindray satria manino miarana volonté dia ve tsika miteny hoe tsy mandeha mihitsy ny tena tokantranoko fa maninona aloha raha mijery ny tenanao hoe mizavatra ianao ve ianao miteny io hoe mety ve toetraka na tokantrano za vehivavy tena manaiky ny vadiko
za lehilahy fa tena tia mivadika araka ny tena sitrapon'Andriamanitra hoe ho anareo lehilahy tiava ny vadinareo zay aloha tokony bilan taony lasy ny vavy fa sy tonga dia vavy fotsiny tena tsy mandeha mihitsy ny tokantrano kana hoe ianao mihitsy mahatonga an'izao zavatra ao hoe maraha vehivavy no an'lahy tanareo lasa mifampisakize ny vady a raha vao tsy miverina atao sitrapon'Andriamanitra ary tia tandreny tsara ty fa satana ny accusateur notre appellation satana menteur accusateur be dia be mivady mifampisakize rehefa tsy mifanara-tsaina amina tokantrano hoe matoa zao zavatra ao mitranga dia ianao mihitsy lehilahy tsy minety na ianao mihitsy ny tena tsisy alihany lasa mifanifika oatra ny adamasia osy tatin'olona zay hoe mivadinao coéquipier-anao fa tsy ennemi-anao nefa mampanahelo na tokantrano ndraindray tena mifandritra be mivady kristiana dia lasa otrany hoe étranger tena hoe mifamono mihitsy zany ndraindray nefa zavatra tsy tokony hitsy zany anaty royaume Andriamanitra rehefa nametraka principe matoa izy nametraka anio a mariny mahasoa antsika zay amen dia ozy any amin'ny Jérémie 6:16 note efa tsy vakitsika ozy Andriamanitra hoe zaho izy efa nametraka lalàna ho aminareo fa ozy ny zanak'Israely hoe zay mihitsy Andriamanitra tsy tay hanaraka anao zay a fa zay tiana ihany nataonay dia ozy Andriamanitra hoe andana arao sisa andana dia zakao daholo ny conséquence avy eo hitanao Andriamanitra efa miteny hoe zao akaiky aminareo fa ny zanak'Israely mihitsy nefa rebelle misy mbola misy leçon vera marika amin'ny many misy ty miaraka amin'ny école ministérielle aza mba rebelle zany toko rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa rehefa miteny izy a dia fatany hoe mapety anao izy zay ny teneniko anao hoe azay miasa saina mihitsy rehefa misy tenin'Andriamanitra latsaka fa tonga dia ikely izy obéissance sur le champ zany daholo succèdre panofon'Andriamanitra atao anaty baiboly ao akio tsara fa raha olona zay naoby tao anatin'ny baiboly io a obéissance sur le champ teny rehetra zay ny tenen'Andriamanitra fa tsy mbola misy mihitsy hoe okano aka réflexion kely Andriamanitra amin'izay ny teninao zany dia miaka tsara zany hoe tena mety marina ve zany nao aroaka marina tsisy an'izany fa tonga dia nanaiky daholo nanaiky dia naomby raha tianao omby ny fiainatokantranonao raha tianao ahita soa ny taranakao maneke tokony principe divin amen ekeo fotsiny lizy ekeo fotsiny lizy dia zao koa ianao tsara ty Andriamanitra efa hitahitahantsika foana ozy ny ten'Andriamanitra zanaky ny asan'ny tanako izy ao mba didiky ihany efa volany bénédiction efa mandondona ny porta mihitsy fa misy fotoana Andriamanitra lany fotoana maneno manefa fotsika amin'ny toe-potsika nefa rehefa vonina izy mitahantsika amen ka zao aza verantsony Andriamanitra lany fotoana amin'ny famoranana fonao hoe misy efa toetra tsy mety mihitsy ao a dia tenenina foana hoe zao atao hoe efa tsy mety fa mba miverena amin'izao satria zao dia anao efa tsy mety mihitsy a fa le hevitra ao iny averiko foana ho an'ny vehivavy efa tenenina foana hoe manekena reo vadinareo dia anao zany la vehivavy mbola tsy manaiky an'izay fa ianao le mbola short dia ino vao miany dia aveo ianao ihany ke mizaka les conséquences eny ianao ihany mizaka ny conséquence satria ianao tsy manaraka les principes divins dia aveo ianao gaga tena tsy mandeha mihitsy le tena tokantrano na le vadika ty mihitsy angamba ny tena marina tsy miova mihitsy na rehefa tenenina foana lasa mifanirika le izy raha fa misaky kakoze fa manina reo vatoko raha miverina aikany anatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manina inona n'Andriamanitra ny teneninao amin'izao zavatra ao a dia miara mivavaka ozy tadibeby teo a dia miaraka mandinika ny teny zay ny tokony famatorana tokantrano fa tsy tonga dia hoe hitany misy raha hoe misy zavatra tsy fankazona hevitra zao a dia tsy koa problème be dia be dia samy manao orgueil na ampotsy raha hafa dia tsy mety disy mihitsy le ray hoe zany disy le ray koa ny tena tsy hoe zany disy manino samy mitazona ny heviny a dia samy tsy d'accord mihitsy dia manino lasa tsy mifamela helika tena zavatra grave be mihitsy zany ny tokantrano hoe lasa tsy mifamela helaka samy mitezitra dia lasa samy manana makankoananao dia lasa fovoto dia lasa malasa mavita amin'ny tena ohatra hoe je te supporte plus na hoe tsy takiky mihitsy ny toetrana ohatra zao tena nambola tokantrano kristiana toka aza miteniteny foana ohatrany a ten'Andriamanitra miteny hoe supportez vous les uns les autres misy toetra mivadinao zany tsy maintsy zakainao raha naty tsy tianao ary le izy zay tokony fitiavana amen ao izy ny 1 Corinthiens 13 ny fitiavana ozy maritra ny zavatra rehetra misy zavatra iretanao tokantrano e oui misy zavatra iretanao fa zao kosa hoe raha ianao kosa mahafantatra hoe misy toetra tsy mety kosa ohatrany hoe lehilahy na vavy dia tokony milova kosa izy fa tsy mahazo tezitra tsy mahazo monjimonjy tsy mahazo midogy zany tena toe-potsy avy amin'Andriamanitra daholo zany dia ozy isika zay hoe tena ianjana be mihitsy le devolona tena le devoly koa tena mahery be ny atakiny a tenenina akaiky na devoly efa resy hoe aoy a devoly efa resy ozy apôtre Javert devoly efa resy tsisy atao olona tsy ozy devoly efa resy ny apôtre Javert fa miteny an'izany atena Andriamanitra misy miteny an'izany fa zay ny teneniko tsara rehefa mihaino hira koa dia raisy tsara le hira toko fahazafaly fotsy mandidy gesticuler fa raisy le teny tenenina akaikina devoly efa babana fa resy ka manino mbola miteny hoe ianjana be ny atakila devoly na hoe tena grave misy le devoly
tena enzana be dia voly tary tsisy dia voly enzana zany tsisy dia voly tompy enzana zany fa vale paresy izy fa zao problème. Éphésiens chapitre 4 verset 27. Éphésiens chapitre 4 verset 27. Ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Matonga dia voly tonga ao tokantrano na ao fiainana tsirairay avy dia izy mihitsy mamela clé amin'ny tokantrano ao fiainana-devoly. Zay ny teneniko anareo hoe raha vao misy tsisy vadin-kevitra anatin'ny vady aza hitahana lavitra le izy anaran'i Jesosy. Fa tonga dia maninana mba mifony tonga dia marche personnel hoe mifona aminao chérie fa tena raha nisy natafotoananao zavatra nataoko teo mandoalika entanatrianao tonga dia réglé. Fa le tsy tehirizina dia hatrany mpandrina dia samy tsy mifampijery dia Andriamanitra hoe faly tena zany tena faly Andriamanitra hoe zany dia mahita couple ohatr'izany nefa izy manana plan de bonheur ho antsika. Izy efa vonona miaraka amin'ny fitahiny tsy embouteillage tsotra fa ho avy fa la izy na mbola embouteillage satria misy sika tsy manaika dia fiaina amin'ny bebo. Amen. Ao tsara tsika tena mitoera toloka amin'ny anatin'ny volonté de Dieu mba mifamela heloka toka aza hitatra aza mba ampo hoe c'est moi qui a raison. Mais tsy miteny an'izany ianao fa tsisy an'izany io tsisy resaka hoe j'ai tort ou j'ai pas tort fa irenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ina tena ny baiboly dia zay arahana fotsiny fa tsisy n'izay hevitra io fa ten'Andriamanitra mabedy anao dia zay misy zany afaka réglena be dia be mihitsy raha mahay miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra iny tena mivady. Raha vao misy zavatra tsy fihedindrankevitra aza mifampisakuse mihitsy ohatrany Adama sy Eva efa nanatsika maly zay lasa mifampisakuse fotsiny Adama dia ozy Adama hoe le vady menao Andriamanitra mihitsy Andriamanitra iohevy mihitsy mahatonga zao problème zao. Dia Eva ndray koa miaccuse hoe tena tsy za mihitsy fa io Adama io dia inona ianao hoe dia mahita dia misy fiadanana avy anatin'izany izy fitsara faly Andriamanitra fa manina raha tonga dia mifamela heloka anareo ozy ny teny Andriamanitra pardonnez-vous les uns les autres et supportez-vous les uns les autres. Zay verset fotsiny zay raha raisina ny tokantranao tena mahomby ny tokantranao na ren'i Jesosy tsy afaka hidira satana zany mihitsy fa mato satana tafiditra ao dia anao mihitsy mame accès ny satana amin'ny fiainanao amin'ny zavatra be dia be mihitsy zany amin'ny tsy hevitra amin'ny zavatra be dia be mihitsy fa miverena foa ianao anatin'ny principe divin raha tianao ho tokantranonao na ren'i Jesosy. Amen. Ka za miteniteny foana zany tsony dia voly enjany zany fa dia voly efa resy hoe amen. Jesosy efa resan'izao tontolo zao efa resiny dia fa aza mameky tsony accès à diable anaran'i Jesosy tonga dia mamelahitra na eo tonga dia manino tonga dia hoe pardon-moi na hoe ny zavatra tsy mety dia mety tonga dia ny atmosphère tonga dia rehefa misy pardon dia mino lasa soulagé be fa raha mbola tsisy pardon tena ohatrana tena hita misy ny atmosphère tena miakatra be ary imaginer la situation satria tena be dia be misy tena ny couple raha tsy miambina dia tena tafitra anatin'izay zavatra zay fa miverena iny any tompony anaty sitrapon'Andriamanitra avelo foana hoe vadinao aety semblable ary men'Andriamanitra anao coéquipier anareo miaraka anareo mampanosa ny tokantrano fa raha tianao omby io manekely tompoka an'Andriamanitra. Amen. Principe an'Andriamanitra resaka foana mariage be dia be koa zao ny couple chrétien divorce nefa ny ten'Andriamanitra miteny hoe zay atambatra Andriamanitra izy oka tsy ho saran'olombelona. Chrétien divorce zany tena zavatra blasphème zany tokony anatrian'Andriamanitra nefa mampalahelo misy ny chrétien divorce fa maninona ozy satria nohony ana fisamfonareo izy dia nametraka lalàna mosesy hoe possible ihany nametraka hoe divorce fa tanam-boalohany ozy ny ten'Andriamanitra rehefa makisika tsara tsisy azany hoe divorce zany fa rehefa natao ngay lasa vavy dia biblia jamais fa misy soana zany antsika be saina loatra zay ny teny hoe tsy nizay mampety anao no masoanao itokantrano io fa zay ny tenen'Andriamanitra aminao. Misy toana ny olona dia rehefa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra heviny dia maneno miala izy zany zavatra zany tokony tena tokony tsy solita-tsony zany anatin'ny tokantrano kristiana fa miverena ianao tsara volonté de Dieu ka zao zany tsika zay mahafantatra an'ireny tsena mbola koviny hoe mila ampianarantsika ho an'ny hafa zay zavatra zany hoe anaty volonté de Dieu mila mipetratra amin'ny farantsika tsy hoe efa tokantrano dia hiala tsisy an'izany ala zany engagement hatramin'ny farany io satria efa noentinao tamin'Andriamanitra raha tsy quinze douze ianao dia manino toeratra amin'ny farany fa alohan'izay zavatra io zay ny teneko hoe dia melo mbola tsy miditra tokantrano dia apetrao sady na vy zay ny ilana préparation sy mivavaka ty aloha hoe fangatara hoe ohatrohatr'izao Andriamanitra tiako vady ohatrohatr'izao toetrany ohatrohatr'izao toepony ohatra'izao monony tena mifanaraka amiko hitanao tsara fa hisako ny dia rehefa zay mivavaka ao dia valin'Andriamanitra ilay izy. Amen. Ao tsara tsika ka mivady mbola miresaka tokantrano any resaka vady avely foana averentsika foana mifiraisa-tsaina sy mifiraisa-poso mifiraisa-fanana io efa averentsika foana hoe be dia be koa efa io moa efa nataontsika foana efa nampianarana fanamasina antsika amin'ny acte 2 hoe
natonga ny olona nge voatarika anatin'ny hoe royaume dia ny firaisampony apôstôly zareo tena uni misy tsy hoe faly miaraka fotsiny physiquement fa unité de cœur d'esprit et de pensée tadio tsara koa fa mivady tena mila miray saina foana ao anaty tokantrano raha vao misy décision ohatra tokony raisina tsy tokony hoe ny ray ihany maka décision dia mizay zany tsy consultena mihitsy tena tsy izy mihitsy zany zavatrano fa mila manino mila oetina mila miray aloha nareo mila d'accord tsara nareo zay vao validena le izy be dia be maky mivady tena tsy miray saina mihitsy anaty tokantrano dia rehefa voaka le zavatra rehefa voaka ohatry le zavatra rehefa tsy naomby zavatra anankiray dia lasa foana le misakrize hoe ianao mihitsy natonga an'io ny décision zay niraisina io ihany mihitsy natonga an'izao tokantrantsika tsy mandeha zao lasa mifaniky fa manina raha mba se concerter aloha aloha ozy ny ten'andriamanitra hoe si deux ozy s'accorde dia raha mangatika zavatra any koa izy dia omeko fa be dia be ny olona tsy misakorde amin'ny zavatra anankiray dia ozy ny mpanompon'andriamanitra rehefa nampianatra hoe na médecin ary na zavatra fidina ary ohatra hoe zavatra détaillé zany fa mba hoe miaraka ina zavatra tokony mampety antsika ity hoe tena mahasoantsika marina sao de superflu fotsiny sao de gaspillage fa na amina détail kely na amina détail be manana foana tokony firaisan-tsaina azao tadio tsara io zavatra io io mihitsy ny détruiseny devoly koa ny tokantrano satria ina ny ministère devoly efa ninaratsika maro sy mbola voatenanano devoly tsy tonga manino raha tsy andringany mamotika devoly tokoa tsy tia mihitsy raha vao misy olona miray zany satria mpampisaraka ny ministèrany ka ianao io devoly par tous les moyens hanasarana anao hisarana vadinao na amin'ny zavatra tsisy dika na biby fa mila miambina antsika mila uni foana nareo mivady na amin'ny zavatra rehetra décision tokony raisina na amin'ny éducation na amin'ny zavatra tokony vidiny ny amin'ny zavatra rehetra tokony atao manana foana zay communion esprit miaraka mivadinao zay amen zay ny ten'andriamanitra Matthieu chapitre 18 si deux ou trois s'accordent en mon nom et s'ils demandent quelque chose je les accorderai misy accord eo misy accord takina anatin'ny olona anankiroa faza manao zavatra hoe tena za zany décision fa dia zay ndraisiko tsy maintsy manaiky ianao za mitena fa tena tsy mahomby tokantrano raha mbola manana an'izay zavatra ianao ary mahino zay le manino le manome accès adevoly no tena tokantrano amen tadio tsara fa andriamanitra mitady fruit foana eo fiainantsika tenenaka n'andriamanitra mitady fruit eo amin'ny tokantranontsika hoe anaty tokantrano tahita fruit koa izy manana anao hitahita foana misy foazam-panana ny tokantrano tena zany tena zavatra tena maagréable an'andriamanitra hoe tokantrano vao mijery izy tena dia mafiay azy hoe tena manaraka amin'ny principe ko rejanakreto tena obéissant rejanakreto tena hitako amin'izy ireo fandeferana tena hitako amin'izy ireo ny inony famelayana heko tena hitako amin'izy ireo fahalemem-panahy zany tian'andriamanitra hitsy zany anaty tokantrano ka zao tompo tena mamangataka foana ozy tadibeko tena marina mihitsy mivady koa tena mila miara mivavaka ilaina fitokanana personnel endroit secret fa ho an'ny couple ilaina mivavaka miaraka satria iny ianao communion miaraka mivadinao iny afaka mitondra vavaka reo sujet de prière anankiray ohatra amin'ny tena tokantranonao ohatra misy zavatra tsy mety dia hoentinareo amin'andriamanitra izy dia le important zany le nareo miray fomba ray saina manao riacte mihitsy hoe ity zay andriamanitra angety zay tena mangeteka fanatrianao anatin'ny tokantranonay mangeteka fifoazam-panahy zay fa tena manaiky zay katario apio zay corrigé zay raha tiana tsy many raha misy zavatra tsy mety ao tokantranonay ka ianao ho anareo mpivady ho anokana foana ianao moment de prière miaraka ho amin'ny vadinao any amin'ny pierre no tena izany mihitsy hoe zay asina zavatra mihitsy zay asakana mivavaka mivady fa mila manana communion anatin'ny prière mivady important be zay anaty tokantrano teneniko foana hoe averikiano misy toetrana zay aloha le mbola tsy mivady izy zany iny tena mbola hoe joli tena mbola vaovao be le fiarahana dia faly be fa tokantrano misy découverte am'izay misy découverte am'izay dia lasa mavita ny tena am'izay ohatray ary ty toetranao ty tena tsy fantatra mihitsy zay anao ty ohatry zany zao ny teneniko anareo ianao sy le vadinao tsy miara-tezaina samy nana zay efa samy ao an-tompo ny teneniko efa samy ao an-tompo nanana l'éducation izy koa manana éducation dia zay zavatra zay mety mivoaka zay tokantrano bien sûr mety fa zao kosa ianao aza tezitra raha misy an'izay fa support zay toetra zay ny fitiavany supporter izy fa tsy hoe nareo koa dia tena ampiatana misy va manontany efa le mandrianareo tany fa zao ve dia tsy hainao ohatra drany zavatra discussion drany tika tenera ohatra hoe misy toetra tena marina zany misy fatany toetra vadinao ary zakao le izy amen andriamanitra izy zaka amin'ny toetrantsika averiko foana ty efa tamin'ny école de la famille tamin'ny décembre Dieu il a tout supporté aussi pour nous on a péché on s'est rebellé fa Jesosy niaraka ny zava-drehetra no fitiavana antsika nefa ny définition en mariage dia hono izy l'homme doit se donner pour sa femme comme Christ s'est donné à l'église ho anna lehilahy indray ty
ny lehilahy tena miseudoné la peine mihitsy migany eny amoron'ny vadiny karaha manana toetra ary ny vadiny raha toko hoe mety nateneko mihitsy mety tsy mifanaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy mety mamaly valy supporteur lehilahy fa manananao fitiavana fa anatin'iny rehefa hainao mijory amin'ny sitrapon'Andriamanitra miva ho azy ny vadinao fa tsy ny koa ianao tena fa zao manko ndray lasa eo amin'ny tompony ndray dia mifampisakize fangatsika anao tean'Andriamanitra ty ny vehivavy malatsika zay tsy mety zay zavatr'izay tsy mety zay zavatr'izay lasa tean'Andriamanitra ndray natao dia natao tsy bien sûr mety fatan'izay tsy fitiavana zay tompon'arin' Jesosy fa manino comme Christ a gagné l'amour de son église gagne aussi l'amour de ta femme ho an'ny lehilahy gagne l'amour de ta femme donne-toi à lui fatarany toetra vadinao e fatary tenenina akekireo tena mila mifampizaka toetra hoe mila mifampisay supporter hoe ary zatoana hoe raha misy min'izay toetra ko tsy zakanao fa mila mise supporter ho zay ten'Andriamanitra supporter tsika amen mila tena zay mba zay teneko hoe misy zavatra mety tsy niéduquena de la même façon tsika fa soanao be gaga hoe tena enao tika anao ohatr'izany ary tsy hitako mihitsy tsika ka mbola va tsy miaraka fa tao aky izy vao miariary be fa tena sao de eo anao miaka décision tena tsy mampety any ty fa hiala sisy miala zany sisy miala ao fa rehefa s'engagé anao dia hatramy farany fa mila anao flexible natokantrano toko mila anao mba mizaka an'izany rehetrarehetra zany raha mety mety mbola tsy mahaika anao vadinao tiavo foana izy miseudoné de la peine Christy hoa Jesosy tena mifantika teny azo fijaliana mihitsy mba higaniana ny amin'ny tiana zao tontolo zao lehilahy koa zany tena ohatr'izany tena mety mitsotra tena mety mifofotra mihitsy ny lehilahy ohatra hoe mivady mbola tsy ao fa maneky anao an'izay principe zay fa rehefa mijoro anatin'izay anao enao ihany migaga mamoa an'autre oay to miova be le vady to tsy napozy koa satria nanino mitoetra anao tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa aza mihitsy zany teritra aza mihitsy mifampisakrize aza mihitsy miakapeo ao zany ten'Andriamanitra mananina rehefa fahalemem-panahy izy fahalemem-panahy karakteran'i Jesosy zany fruit de l'esprit daholo zany zay teneko hoe ny fruit de l'esprit tsy resaka hoe fiainanao zao ihany fa mitokatra amin'ny fiaina kristiana général mihitsy iny foana nitakiany Jesosy amintsika tsirairay avy supportez-vous les uns les autres fatary mitoetra amin'ny vadinao fa zao kosa aloha rehefa misy zavatra mila fatarina ny toetra fa raha fotra ianao kosa mahafantatra sitrapon'Andriamanitra misy zavatra tsy mety kosa na lehilahy na mivavy ianao kosa mila maka décision mihitsy kosa hoe tsy mety ny ataoko dia miala fa raha mbola ohatra kosa fa lehilahy kosa mila mitoetra foana hoe raha mbola misy tsy mety le vehivavy dia mila migany amona fitiavana vehivavy foana izy fa tsy hoe accusé ianao koa tsy miova mihitsy na nefa hitenenina foana nefa zao foana ny tenin'Andriamanitra manino tsy manaraka an'io tsy zay le izy fa ganeo izy ampaherezy izy relevé izy tsy ohatrahatra zay teneko rehefa timo koa fa tamin'ny sekoly tokantrano hoe raha ohatra hoe makapoa le vadinao ohatra avy lalam-bady dia lasa tombo 40 kilo dia iny le vehivavy dia lehilahy tena dégoûté izy tena hoe iny dibanana be fa tsy ohatr'izao tena navadiko anao zany tena anao aza miteny an'izany amin'ny vadinareo ho an'ny lehilahy tena aza miteny an'izany fa ny vehivavy tompokoa tena sensible be amin'ny tena sensible be fa tena zany tena votony fony fa nylona ny lehilahy mi-encouragé izy ina tokony atao chéri zay maka décision ngo tsika mba hoe anakorosy na ho any misabisy encouragé moa sy tapideny mila misencouragé tena voninantony Andriamanitra fa abody tsara le lesina zay fanamasina mampiteny mila misencouragé fa tsy hoe misy nge lehilahy tena dégoûté mihitsy nijery vadiny rehefa makapoa après ny any dia lasa misy refoulé mihitsy tena tsy mety zavatra io nefa zay tsy apan'le vehivavy fa manino encouragé izy tena relève lahy miara amindany manao sport maka décision miaraka na hoe tsara mihitsy zay ndao miaraka ikrosy misy zavatra décision ohatrany zany tokony raisina miaraka fa tsy ianao ndray izy rehefa mila aide ianao ndray mbola militra tena iazana be tikoanao ty fa tena famille tena terrain Jesosy fa mila miandro zany sika zay tena hoe fianarana foana tokantrano mifanohana mifampisencouragé fa tsy misacrize na mifaniditra foana hoe zao ianao tsy mety na ianao tsy efa tenena ny ten'Andriamanitra ianao tsy manaraka mihitsy tsy hany mihitsy le izy fa encouragement mutuel aide semblable ny vehivavy nareo miray fo miray saina miray fanahy miray hevitra manino mampanosa io fiainatokantrano amen mbola miresaka foana hoe mila fantarinao toetra vadinao mila fantatrao satria mba higanenao azy foana zany amin'ny amour ohatra zao mila miresaka sakafo ohatrany trany détail
ianao zao ohatrany hoe vadinao resaka sakafo nanao ohatrany hoe tia ovy izy fa misy natao hoe ovy misy natao hoe purée dia misy natao hoe frity dia ianao zany manao purée foana nefa tia le vadinao frity zavatra ohatrany hoe détail zany fa ianao tsara ty zavatra ty dia le vadinao lasa mihinana le purée ihany satria tsy te tafotoranao izy dia mihinana ihany izy fa ny tena ompony tsy tia le izy satria tena tsy goany le izy dia mandeha eny fotoana ndraindray izy ohatrany tsy alaizy tsony ao amin'ny fiainatokantrano ohatra misy tsy alaizy zany satria manahelo izy satria tsy fatavadiny mitoetrany sy migoany tena zay zavatra hoe tena important ohatrany hoe détail kely fa mila fantatrao goany vadiny ao sy inona zavatra zay tia manahelo izy hoe misy tia vadiky tia fa miaina amiko hatramin'izay mbola misy tsy fatany foana hoe inona ny habitude miinona ny zavatra tiako mametrano mpanontaniana rehefa prévision de mariage mbola tsy fantatrao mitoetra amin'ny vadinao tena mitenanao gagneo foana izy amin'ny fitiavany dia fantaratra fais-lui plaisir amen zay ny hoe lehilahy tsy maintsy misodone la peine mihitsy gagnena amin'ny vehivavy manokana anao fotoana miaraka ohatra mankany amin'ny restaurant tsy resaka ohatrany hoe romantique etra zao tontolo zao fa ilainy zay zavatra zay amin'ny vehivavy zao tena ny restaurant efa moment intime miaraka hoe lavitry ny ankizy ohatra ny vehivavy zany mila attentionné ny vavy mila zay zavatra zay mihitsy fa ny lehilahy hoe tsy mahatsapa an'izay zavatra zay ao anaty tokantrano satria mieritreritra hoe efa mitompo io dia manaiky io zany zay zavatra nisy tsy mety zay zavatra zay oui efa mitompo fa misy koa pas d'action anao ahafahanao mariny mirelever valinao sy manampy azy anarany amin'i Jesosy satria manko ndraindray misy koa ndraindray olona miteny hoe na misy na tsy misy dia mety foana io rehefa mitompo tiako tenena amin'izay hoe bien sûr ohatrany hoe misy mety sisy piscine zany dia hoe hohanina daholo zay misy io fa ianao kosa ve manana misy dia fantatrao fa mivadinao tia gâteau chocolat dia nefa anao vanila foana nomenao azy dia izy hoe dia hofaly amin'izany non dia lasa malahelo be le vehivavy hoe tia vady ity ve ahoana ihany sy nefa zay fa faty nefa dia tenenina kevina mila fantatrao toetra amin'ny vadinao hoe na hoe mba ahafahanao faire plaisir azy mba ahafahany manino mahafalifaly azy zany ke tian'Andriamanitra zany mifampisodonner mifampisedécouvrir mba rehefa tanteraka zay zany tenanareo fa tena mahombo ny fiainatokantranonao nareo minaran'i Jesosy faly fanamasina mitoetra satria misy communion manaraka amin'ny principe divin couple manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tadio tsara fa tsika lumière du monde tsika tokony exemple mihitsy ho an'tokantrano tsy izy rehetra eraka zao tontolo zao ka raha tsika kristiana tsy hijoro izy amay nandasa tsika hijoro nefa tsika natao témoin fa mila miainga amintsika aloha le izy mila miainga amintsika aloha le izy ka zay teneniko teo hoe aza velana ny fotoana tompok'Andriamanitra manefy foana atsika manamboatra atsika foana fa mba atao lany fotoana amin'izay zay tahy anao minaraka amin'i Jesosy ny fitahiana hoe efa tena miazakazaka mihitsy efa miazakazaka fa ndraindray tsika ihany bloquen'le fitahiana rehefa tsy manaiky tsika mandiaraka sitrapon'Andriamanitra mazava foana ho anareo lehilahy tiavana vadinareo tahaka Kristy tia amin'ny fiangonana donne-lui tu gagnes l'amour de ta femme ho an'ny lehilahy ataovy zay mahafalifaly azy dia ozy koa anany Pétera hoe Marie n'irritez pas votre femme manontolo zany ny ten'Andriamanitra miteny io dia ny lehilahy zany tena miirité io zany tena vadiny zany hoe misy fotoana zany vady efa mety sosotra dia mbola écrisain lehilahy ihany izy ohatra hoe mbola manao ihany zany lehilahy mbola materizitra azy tenenina akaiky hoe tena mahasoa atsika ny tenin'Andriamanitra zay tena koa tena tsara Andriamanitra Andriamanitra tsy miteny fotsiny hoe andanonareo miaina ambony tany dia découvre eo eny na atao recherche eo eny lalàna fa tsisy an'izany fa miaina anaty baiboly tokony principe mampahomby antsika tenenina akaikinao raha tianao ombo ny fiainatokantranonao hoe dia vakio ny notisika tompo any dia baiboly amainy tsisy afa-tsy ny baiboly sy ny tenin'Andriamanitra satria io base ny zavatra rehetra tamin'ny tenin'Andriamanitra nanorana zao tontolo zao tsy misy ny zavatra rehetra tsy tamin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy ny zavatra rehetra tsy tamin'Andriamanitra zany hoe début ny zavatra rehetra zany dia tsy maintsy mibase amin'ny tenin'Andriamanitra amen tsy afaka miala amin'izay tsika na tiatsika na sy tiatsika tsy afaka miala amin'izay tsika dia tenenina akaiky hoe efa fantatrao amin'izay choix androany hoe fa raha zah ianao misafidy ny choix tena tsara amin'an'i Jesosy amen Deutéronome chapitre 30 no teo tsara fotsiny fa tsy vakitsika Deutéronome chapitre 30 verset 15 à 19 Deutéronome chapitre 30 verset 15 à 19 ozy ny ten'Andriamanitra ao anatin'io efa nomeka anareo ozy ny lalina sy ny fiainana loza sy ny fahafatesana fa raha zah ozy nareo safidy ny lalina fiainana raha tea omby ianareo efa mazava be ny tenin'Andriamanitra zany hoe raha tianao hita succès tena tokantranonao raha tianao hisy fiadanana feno fitsarana feno fanamasina feno fifaliana feno bonheur arao fotsiko ny principe fozy Andriamanitra dia efa manaraka an'izay nareo dia manino mahomby nareo
fa ny problema ho ndraindrayntsika tsy manaiky an'le izy rebeltsika miarina spivelebelao rehetra manaraka an' jesosy zay nlesintsika maly mbola fanaraka amlesina androany aza zay teny koa naza miasa sainao tompoko rehefa miteny andriamanitra raha ianao miasa saina lasa koko eo alohanao zany hoe tena miasa saina be no tena manina tokoa hoe zany andriamanitra tena mampety tokantranomany hoe zany hoe manaiky nylazana hoe latia raha ianao miasa saina am'zany ianao ihany nolerateo fa izy ianao nanohatra n'andriamanitra namorona anao fatany zay mapety anao fatany masoa anao tsy anao hoe s'opposé am'izy hoe tsy mety ako zany andriamanitra fa zay sy tiako ihany teneny akaikinao hoe mila mafoy an'zay zay tiako zay mihitsy hoe manomboka zao zay tianao fa zay tian'andriamanitra no izy amen de ajarony am'izay le hoe samy manao zay mahafalifaly foko fa zay mahafalifalin'andriamanitra nataoko manomboka zao na mary jesosy amen ka mangetita tompoko fifoazam-panao anaty fiainatokantrano tena zay foana isan'andro mba manana créo atmosphère fanamasina ao tokantrano feno vavaka feno fiderana miaraka namaky baiboly zany ataovy daholo zany izy ajaraka be debe fa sy pampamenatsika daholo zany principe daholo zany familisme moa rehefa tsy arahantsika dia tsika avy any meo mizaka conséquence fa za matoky amin'anaran'i jesosy fa andohany mahazo mijaranao anao matoky amin'anaran'i jesosy fa ninina mbola principe anatin'io baiboly io dia voraisitsika tsy raha iaby amin'anaran'i jesosy amen tena hoe tena tsara andriamanitra hoe amen dia zao amarana koa azy dia zay fotsiny andriamanitra nametraka lalàna matohina nametraka any atsika dia fatana hoe ino mapety atsika ianao aza be réflexion zay nefa tonga atsika foana hoe ny olona be réflexion tsy afaka hitan'andriamanitra za mihitsy satria mbola takany amin'ny fisainan'le izy hoe mapety aminy be zany na fa tsy mapety azy dia zay teny antsika hoe finoana maninona manaiky amin'ny fomba tsotra zay lazain'andriamanitra fa tsy manazaka miezaka manakatra hoe marina mety amiko hoe zay lazain'andriamanitra any fa obéira tsotra fotsiny dia mety le izy amen mianatra finoantsika tatoato misy tsika ndray finoana kanape fotsiny hoe tena mahery ao fanatra andriamanitra oi andriamanitra tena ekeky zany tena zao tena marina amiko zany nefa rehefa tonga amin'ny fiainandavanandro tsy tatsomy daholo le fonona be fa ho lasalasam-pilina fa andriamanitra tsy tian'andriamanitra efa tena tian'andriamanitra tsika tena miobéira sur le champ foana amin'ny zavona zay ampianarina atsika amen dia ozy jakoba toko voalohany andeny faharoa amin'ny roapolo hoe nareo tsy zatra loatra nareo miaino dia tsy mankatòa mihitsy fa manareo mpienso mpakatòa amin'izay fa be dia be aminareo izy manino miaino dia manadino dia ozy ndray ny Luc hoe ce ne sont pas qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont qui la mettent en pratique qui sont justes tsika zany tsy vitan'ny fotsiny hoe miaino eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra fa za mitena fa raha hiaino foana ianao pendant 24 heures ten'andriamanitra fa ianao mihitsy raha vao tsy aka décision hoe obéir dia tsy ova mihitsy ny fiainatokantranonao na ny fiainanao fa mba manekeo amin'izay mandroany obéissez à Dieu raha tahita vokatra nareo amin'ny tokantrano anarany amin'i jesosy amen tenenaka hoe tsara andriamanitra hoe iza nahazo zavatra androany tsanganiny ataovako zao raha nahazo zavatra androany araka amin'i jesosy ndao tsika hitsangana hisaotra an'andriamanitra ny amin'ny teny afaka fohy fotsiny ataontsika amin'ny teny misy fotoana taty mihitra nampianatra ny teny ny olona ndray tsy mivavaka rehefa mahazo teny fa faly fotsiny izy mahazo teny nefa ny teny iny tsy voatahira tsy miaraka mivavaka sy mifanamasina manana foana koa tsika zay habitude zay rehefa mahazo teny andriamanitra tahaka zao mivavaha dia ankatao mihitsy andriamanitra atao midemeurer anatin'ny foko hoe miteny azoko androany mba tsy fotoana very fotsiny mba tsy misurpassé fotsiny tahaka hoe androko kosa tamtamizay hoe rehefa tonga eto izy dia ohatrany hoe isaka samedi ao pantin dia rava miaina dia mody fa mba miandriandra zavatra vaovao foana hoe mahazo androany matombo fa n'andriamanitra mitariky eto androany misy zavatra teneninaiko zany androany fa za mila miomana za mila mandray dia za koa mila mivavaka hitahira zay teny zay asandrako mivavaka ao dia ankatao fa n'andriamanitra hitahira ny teny tsy azonao androany lalan'i jesosy raha ina masina tsalina miarimaiky jesosy mbola misaotra sy mankasitraka anao zay ny fitiavana sy famindramponao misaotra anao jesosy natoka mbola mampianatra ianao tokoa jesosy dia tia anay ary matona mbola mandefa ny teninao ndray ampianatra anay dia tianao zay tena amina fiaina tokantrano mahomby tianao zay tena hiaina zany vie de succès de victoire zany eto amin'ny vitan'ity ka mankasitraka jesosy satria mbola misy ndray teny androany mangataka jesosy tena mba ampitoery jesosy firifiry zay teny ndraika zay efa azony hatramin'izay oka tsy andalo fotsiny ndray ny jesosy oka tsy mahafalifaly tsy mahafinaritra anay fotsiny zany eo amin'ny fanatrehanao fa fanamasina tena ataovy midemeurer ao anatinay ny teninao ampianary zay mba obéira foana ny teninao ampianary zay mba hisaintsaina zany teny zany koa rehefa tonga ny tokantranonay fa tsy hoe efa nahazo dia viany eo dia ajaby eo fotsiny ianao miteny fa zay misaintsainandra manalina ny teny no mahazo vokatra jesosy mangataka
mba tena hitoetra tsisy vokatra amin'ny filinteny any zay azo androany ary tonoko amin'ny araben'i Jesosy fa tsy taky ny dirana eto ny vahana eto or tahiry ny teny anatin'ny foliana tsiraray avy eto ary tsisy diso anjara tsiraray avy eto amin'ny araben'i Jesosy mandehana amin'ny araben'i Jesosy fa mahombo ny tokantranonao dia zarao ny zavatra zay azonao androany satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo rehefa mena mamay-poana dia mila mizara koa mamay-poana dia misaotra Jesosy sady ny amin'ny vavolombelona sy takatra ny sainy ao ambadiky ny fampianarana matoko zay fa ny tokantranonay androany dia tena tokantrano tena mafieranao rehefa mijery anay anao tokantrano tena tianao mitoetra anatin'izany tokantrano zany ary hiazakazaka anao koa ianao hitanay na spirituel na materiel amin'ny araben'i Jesosy mankasitraka Jesosy ho anao rehery foana voninahitra mandrakizay ary amin'i Jesosy amen. Tiantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra.